ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahameraba antsika rehetra rehefa tratra ity zoma fa 2 ny volana oktobra ity dia manonona fitanany tompo amintsika amin'ny alalan'izao mofinaina izao. Ny mofinaina antsika anio dia ny Hébreu 10. Hébreu 10 ny 4:30 ka hatramin'ny 7:30. Hébreu 10 4:30 ka hatramin'ny 7:30 fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fahatsiarovy ny andro fahiny izay naharetanareo ny ady mafy tamin'ny fahoriana rehefa no hazavana ianareo. Indraindray raha natao ofizano ny fanaratsiana sy ny fampahoriana ianareo, ary indraindray koa raha tonga naman'izay azon'izany. Fa sady niara-niaritra tamin'izay nifatotra ianareo no nifaly raha norobaina ny fananareo, satria fantatrareo fa ianareo dia nanana fananana tsara lavitra sady maritra. Ko aza manary ny fahasahinareo izay misy valiny lehibe. Fa tokony hana fahareta ianareo mba azonareo izay lazainy ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa afaka kelikely dia ho tonga ilay ho avy fa tsy hita rehetrrehetra. Ary ny oloko marina dia ho velon'ny finoana, fa laha miemotra izy dia sitraky ny fanahiko. Fa isika tsy mba naman'izay miemotra ho amin'ny fahaverezana, fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andiny fa 7:30 afana no ampaherezana anao. Fa isika tsy mba naman'izay miemotra ho amin'ny fahaverezana, fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Fa isika tsy mba naman'izay miemotra ho amin'ny fahaverezana, fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Misy karazan'olona roa zany ny asehon'ny epistily an'ny Hébreu ry havako. Ny voalohany dia ireo izay miemotra, ary ny faharoa kosa ireo izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Misy ireo izay miemotra ho amin'ny fahaverezana, misy kosa mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Dia hoy ny epistily an'ny Hébreu manao hoe isika tsy mba naman'izay miemotra, izany hoe tsy miandany amin'izay miemotra, fa isika kosa ray tarika amin'izay mino amin'ny famonjena ny fanahy. Endrika anankiroa no azo anazavana zany rehefa ko malala na fomba anankiroa. Na isika manazavany hoe inona moa miemotra amin'ny epistily an'ny Hébreu ka tsy namany reny isika, na hoe inona moa ny mino amin'ny famonjena ary iza ny mino amin'ny famonjena. Rehefa ko malala andeha lay miabo no raisitsika le hoe iza ny mino ho amin'ny famonjena, inona zany mino amin'ny famonjena zany araka ny epistily an'ny Hébreu, ka naman'ireo isika fa tsy naman'izay mihevitra. Tsy zava-dehibe loatra marina, fa zava-dehibe ihany ahafantarantsika ny hoe inona moa zany mihevitra. Fa ndeha rehefa ko malala ny hoe inona moa no mandroso no resahantsika bebe kokoa. Inona moa no marina fa tsara fantatra ihany hoe mamantatra hoe mihevitra ve zazany sa mihevitra ve manodidina asa inona. Fa ndeha rehefa ko malala no mandroso ny fantatritsika kokoa. Inona lay hoe mandroso, na hoe inona lay hoe mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Raha ohatra ka mameram-panontaniana isika rehefa ko malala amin'ny androhatra ny epistily an'ny Hébreu zany izay tsy Paoly akory fa heverina ho mpianatra Paoly, dia ireo izay atsotsika hoe mino amin'ny famonjena ny fanahy, zany hoe tsy leo tsy miemotra zany. Ireo izay mino amin'ny famonjena ny fanahy dia misy toetra vitsivitsy hamantarana azy. Ny voalohany indrindra dia mino amin'ny famonjena ny fanahy dia miazona ny finoana an Jesosy ho zanak'Andriamanitra. Tena ataontsika hoe ny epistily an'ny Hébreu dia miivo centré ho ianareo amin'ny teny frantsay, miivo an Jesosy Kristy. Amin'ny epistily an'ny Hébreu dia izao tsisy fiainana ary tsy misy famonjena ivelan'ny Kristy. Ary io Kristy io dia Kristy izay efa hita hatrany amin'ny testamenta taloha amin'ny alalan'ny Mosesy sy ny tandindony. Hita hatrany amin'ny testamenta taloha amin'ny alalan'ny Melkisedeka ny tandindony. Hita hatrany amin'ny testamenta taloha amin'ny alalan'ny mpisorona be. Izany hoe ilay Kristy resahan'ny epistily an'ny Hébreu dia Kristy izay efa nampiomanin'Andriamanitra
fahatanterahany fampiomany ny famonjen'andriamanitra na ampomanin'andriamanitra hatrany amin'ny Abrahama azy. De manazava ny epistily any Hébreo toko fahenina andiny faefatra sy ny akatramin'ny fahenina vaky toy izao miarana Jesosy fa izay efa noazavaina indray mandeha sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa nandray ny fanahy masina ary efa nanandrana ny teny tsara n'Andriamanitra sy ny herin'ny fiainana ho avy nefa miemotra dia tsy azo avozina indray ho amin'ny fibebahana satria manombo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny hazo fijaliana ka manao azy ho fahamenarana. Zany hoe ny miemotra zany io dia toy ny mamerina manombo ny zanak'Andriamanitra amin'ny hazo fijaliana. Ny miemotra zany io dia toy ny nanda an Jesosy tsy ho zanak'Andriamanitra. Zany rehefa malala ny miemotra dia ny fialana indray amin'ny finoana an Jesosy. Efa tao anatiny ny olona anankiray, efa nandray an Jesosy tompo sy mpamonjy azy izy, efa nino an Jesosy ho fiainana izy nefa izy niala tamin'izany finoana zany. Zay no antsoina hoe miemotra. Tsy le hoe ka miangona akory tsy zay ny olona sao mety hoe ka miangona gamba miemotra zany iny fataotra na hoe tsy nandray nasan'ny tompo roa volana sanatry tsy zay loatra ry avako malala tsy zay le miemotra eto amin'le tapany voalohany fa le miemotra eto dia tena ilay miala amin'ny finoana an Jesosy mihitsy, le miala amin'ilay maha-kristianina hoe miala mihitsy manda mihitsy ny finoana, zay le miemotra. Ary tamin'ny andron'ny epistily any Hébreo dia nisy an'izany ry afaka malala. Aza tonoana fa ny epistily any Hébreo dia nisoratana ho an'ny jiosy kristianina, ho an'ny jiosy kristianina. Ary ny jiosy kristianina dia nisy hery anankiroa sitona azy ara-panahy. Ny ilany dia lay manao hoe Jesosy Kristy dia tena zanak'Andriamanitra fahatanterahan'ny faminanian'ny mpaminany. Ny ilany kosa dia manao hoe Jesosy dia tsy zanak'Andriamanitra fa olombelona fotsiny ihany. Dia ny jiosy kristianina zany dia voasitona teo anelanelan'ireo hery anankiroa ireo. Dia misy jiosy kristianina efa kristianina zao dia voarainy ny fampianaran'ny jiosy zay tsy nino an Jesosy dia iny io ny emotra io. Rehavako malala mitandrina ary isika fa betsaka amin'izao andro antsika izao ny mitaona ny olona hiala amin'ny finoanan'i Kristy, mitaona ny olona hiala amin'ny finoanan'i Jesosy, betsaka hitantsika any amin'ny fiarahamonina zany. Raha metraka fanontaniana ary manao hoe iza ny mandroso dia izao ny mandroso dia miazona ny finoany an Jesosy. Araka io teneniny io manao hoe na dia eo aza ny fahoriana, na eo aza ny fanaratsiana, na eo aza ny zavatra maro isan-karazany, iza ny mandroso? Ny mandroso dia ny mitoetra ny finoana an Jesosy na inona na inona. Ny miemotra kosa mazava ho azy dia fialana amin'izay. Fa ny faharoa, iza koa ny mandroso afaka malala na inona koa ny mandroso ka tenenina hoe minny amin'ny famonjenany fanahy, miazona ny finoana an Jesosy zany voalohany. Fa izo koa afaka malala ny mino dia miazona ny ataontsika hoe fiainam-piombonana na ny vie communautaire, ny fiainam-piombonana. Ny Jesosy Kristy tompo dia naniraka antsika, naniraka ny fiangonana, naniraka ny apôstôly hanorina fiangonana. Ny teny izy hoe dia teo amin'ny Jesosy ny orina ny fiangonana. Fa ny fiangonana naorin'i Jesosy dia tsy fiangonana tahaka ny hitantsika azy arabaky teny hoe misy rafitra, misy fitsipika, misy lalàna, misy zao rehetra zao. Fa ny tena namaika ny fiangonana naorin'ny tompo dia fiombonana. Jesosy raha ny tena mahamaika ny tompo amin'ntsiny hoe fiangonana dia ny fiombonana ry havako. Ndray mantsika rehefa miteny hoe fiangonana dia ilay fiombonana indray no tavela fa lay rafitra, lay fihetsiketsehana mandy iny ny tena mahazo toerana. Lay zavatra endrika ivelany vatatrano tsara tare ilainy zany fa endrika ivelany, ny dablo tsara tare, ny tilikambo, ny zava-maneno ilainy zany isy zany hatramin'ny testamenta taloha. Fa tsy zay akory ny voalohany mahafiangonana ny fiangonana araka ny afatry Kristy azy, fa ny fiombonana, ny fihetsika rehetra nampianaran'i Jesosy, ny fampianarana nataon'i Jesosy rehetra dia nampitodika ny fiangonana, nanorina ny fiangonana izy ho aminy antsoiny hoe fiombonana. Zay mahatonga azy manao zava-dehibe ny fifamelan-keloka ohatra. Satria tsy misy fiombonana raha tsy misy fifamelan-keloka. Zay mahatonga an Jesosy
na mpianatra nanety tena na nasan'ny tongotry ny mpianatra mba ho fiombonana fitezana ho amin'ny fiombonana zay nahatonga ny tompony teny hoe raha misy eo aminareo tsy manana de omeo izy raha misy eo aminareo ory de jereo izy ho mariky ny fiombonana ny fiangonana na hamaika an' Jesosy ry havako de fiangonana manome toerana ntsony hoe fiombonana fifankatiavana fiombonanaina zay ny nahamaika an' Jesosy tsy fantatra ankehitriny moa zany ny mahamaika antsika kristianina amin'ny atao hoe fiangonana inona ny mahamaika antsika amin'ny atao hoe fiangonana ankehitriny de ianao mahafantatra tsy ny anton'izany tsy tsarana fiangonana indray akory hoe fiangonana tsy ambany azy tohatra n'izany ny mahamaika azy ko ny azy tohatra ny vola sa voninahitra sa fitrano tsara tsy tsarana akory ny anton'izany fa anairana anao manao hoe ny tena fiangonana na ny mahamaika an' Jesosy tamin'ny tsony hoe fiangonana de tsy la endrika ivelany tsy hoe ny Jesosy ary tsy nyteny hoe zao ny antsony hoe liturjia Jesosy ary tsy nanao hoe zao ny antsony hoe rafim-piangonana misy rafim-piangonana be dehibe iainantsika eto ambony tany misy ny rafitra episcopaliste misy ny rafitra congrégationaliste zay nampiasain'ny FJKM fonombola tsy FJKM izy misy ny rafitra presbyteriana synodale zay nampiasain'ny FJKM mbola tsy FJKM izy tamin'izany fa mbola tamin'ny vanim-potoana missionnaire misy be dehibe ny rafitra eto ambony tany ao anatin'ny fampiasan'ny fiangonana fa Jesosy tsy niteny mihitsy hoe ty rafitra ty ampiasaina na ty rafitra ty zao tsy miteny kory zany hoe tsy ilaina koa ny rafitra na tsy ilaina ny fitsipika fa ny fitaovany fiangonana ny rafitra ny fitsipim-piangonana zany rehetra de ilaina ao anatin'ny fiazonana ny fanahy ny fiombonana zay ny ilana n'ireny rafitra reny zay ny ilana n'ireny liturjia reny zay ny ilana n'ireny zava-dehibe fandaminana tao tsy menakavy reny fivoriana ho am'izay hiazonana ny fiainam-piombonana ao anatin'ny fiangonana zay zany levako malala de ity raha ohatra ka metra-panontaniana amin'i Jesosy tsika hoe inona ry Jesosy ny tena ataonao hoe fiangonana de ozy manao hoe vakino mbo filazantsara fa inona ny fiombonana sy ny fifankatiavana ny antony nahafatesany Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana ny dikany ny hazo fijaliana iny dia fiombonana aza tonoana fa raha vao maty Jesosy de rava ny hevitra rovotra tritra ny hevitra lamba tao amin'ny tempoly zay midika fihavanana zay mahatonga ny Paoly ny teny manao hoe fa Kristy ny fihavanantsika izy ny nandrava ny hevitra ny fisarahana dikan'izany fiombonana zany zao levaka malala ny antsoina hoe kristianina mandroso amin'ny famonjenan'ny fanahy de kristianina mandroso amin'ny fiombonana raha ohatra zany ka metra-panontaniantsika hoe inona ny maridrefy andrefesana ny fiangonana ho mandroso raha mitony fanahy ny epistile any Hébreu tony de zao mandroso ve ny fiombonana ho aminy misy mandroso ve ny fiombonana ny atao hoe fiombonana eo de azavaina tsara koinonia zany fiombonam-piainana inona indray natao hoe fiombonam-piainana ny antsoina hoe fiombonam-piainana de zao levako malala ao anatin'io fiangonana io dia ahatsapan'ny olona misy aina mampiombona azy toy ny hoe zay maharary marary anao zay mampanjiry firy mampanjiry firy anao raha misy aho tsy manana ina no azoko anampiana azy raha misy ao ory ina ny azoko ampaherezana azy raha misy ao kivy ina ny azoko apitrakana azy raha misy ao faly ahoana ny zaranza fifaliana zany amin'ny namany raha faly tsy faly rery fa faly mba mizara ny fifaliako aminao raha mba mandray fitahina de mba mizara ny fitahina nraisiko taminao raha manjary zavatratra de mba mizara nyfaza zany antsony hoe fiombonana zany hoe atsiarovan'ny olona ho fianakaviana iray izy ao anatin'ny antsony hoe fiangonana rehefa malala raha ohatra ka mandroso amin'ny fiombonana isika de zay le hoe mino amin'ny famonjena ny fanahy raha vadika zany de zao iza ny kristianina miemotra ny kristianina miala amin'ny fiombonana iza ny fiangonana miemotra ny fiangonana miala amin'ny tsony fiombonana tsy fiangonana tsony izy fa mety ho lasa fikambanana sisa mety ho club izy sisa raha vao miala amin'ny fiombonana satria tonga ho azy ao anatin'ny ataontsika hoe tokony olona vitsivitsy ihany ny tena mahazo zay fiombonana zay fa ny hafa tsy mahazo de tsy fiombonana zany mety ho lasa sanatria koa mety ho lasa ohatriny hoe fikambana mitovy an'izao tontolo sanatriny zany raha tsy eo ny fiombonana ny mahafiombonana fiombonana dia Jesosy Kristy tompo eo afoany zay lohan'ny fiangonana zay ny fahalavako malala izy ny kristianina mandroso ho amin'ny famonjenan'ny fanahy zay namantsika ary namanao de ny fiangonana manao zava-dehibe ny fiombonana fa ny fahatelo zao levako malala any epistile any Hébreu zay fanontaniana inona koa ny antsoina hoe kristianina mino amin'ny famonjenan'ny fanahy de kristianina
mikatsaka ny fampandrosoana ny fitiavana sy ny asa tsara. Hoy izy amin'ny 10 hoy izy, aoka isika ifampandinika sy ampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Hébreux 10:7-8. Zany hoe ny olona na ny mpino mandroso amin'ny famonjena de ny zava-dehibe aminy de ny fitiavana sy ny asa tsara. Ny finoana zany eo de midika sady fitiavana no asa tsara. Ny hoe fitiavana de zao lay fitiavana, le toetra antsoina hoe fitiavana amin'ny epistilony Hébreo de tsy inona tsy akory fa lay fahafoizana. Aza donona fa ny epistilony Hébreo de nosoratana ho an'ny fiangonana kristianina tao Jerosalema. Le jiosy niova kristianina tao Jerosalema, lay ny ombim-pananana amin'ny asan'ny apôstôly 2 io no noratana ny epistilony Hébreo. Zany hoe ireo kristianina zay tahaka nisy andreo apôstôly ao anatin'io ry Ananias sy Safira zao tao anatin'izy io. Fa zao reny lay ny emitry reny satria tsy nitoetra tamin'ny fitiavana. Ary rehefa tsy nitoetra tamin'ny fitiavana dia tsy nanana antsony hoe fanahin'ny fahafoizana. Tsara tsara fa veriny epistilony Hébreo any amin'ny farany a 7:20. 7:20 9:40 izy manao hoe aza manadino anao soa sy antitra fa fanatitra toy izany misitrak'Andriamanitra. Aza manadino anao soa sy ny antitra. Miverimberina ao anatin'ny epistilony Hébreo ny antsoina hoe soa, fanaovan-tsoa sy fiantrana. Inona dia zany afaka malala? Mazava be. Ny olona tsy mba manana toe-po miantra, ny olona tsy mba manana toe-po manao soa de miemitra. Ary betsaka ny ohatra ny Ananias sy Safira tao amin'ny epistilony tao amin'ny fiangonana tao Jerosalema izay resahan'ny epistilony Hébreo. Zay ndrandray aza tsy miaina ny fahafoizana. Afaka malala tsy mba namany reny nareo, tsy mba namany reny tsy mba namany reny sika. Namany zay miemitra dia iza ry Ananias sy Safira ohatra. Fa iza kosa no mandroso amin'ny famonjena ny fanahy Barnabasy ohatra. Hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly Barnabasy izay namany Paoly dia nivarotra ny tanimbolony ary nametraka ny fananana ny vidiny zany teo amin'ny tongotry ny apôstôly. Ary tonga iny ny Barnabasy, tonga evanjelista niaraka tamin'ny Marka, niaraka tamin'ny Paoly, fa nilasera tamin'ny Silasy ao amin'ny asan'ny apôstôly ray amanontolo. Dika zany afaka marala dia ity miantsona hoe mandroso ho amin'ny famonjena ny fanahy ny olona anankiray dia hita ao anatiny izay fanahin'ny fitiavana, fanahin'ny fahafoizana izay. Izy koa rehefa malala ao amin'ny epistilony Hébreo ihany hoe mino amin'ny famonjena ny fanahy dia zao manao zava-dehibe kosa ny fiaraha-miangona. Hoe amin'ny epistilony Hébreo indray 10:5-20 aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaon'ny sasany. Iza le sasany? Reo le nahafoy ny fianara-miangona, reo le miemitra. Inona ny miemitra? Mamoy ny fiaraha-miangona. Fa izao eto indray zany rehefa malala iza ny mino amin'ny famonjena ny fanahy manao zava-dehibe ny fiaraha-miangona. Le hoe miangona rehefa malala tsy dia le hoe endrika ivelany hoe mamonjy fitompivavahana ihany iny zay, fa le tena hoe fiarahana mideran'Andriamanitra. Fiarahana mideran'Andriamanitra. Ndraindray misy kristiana manao hoe zangy ato am-piangonana ato trano ato zavatra miheno radio de sady miheno radio ato manendy trondro ato sady miheno toroteny ato manendy manao roti ato sady roti vita ny toroteny sy ny vavaka vitako inona moa ry avako malala. Misy fotoana ilanao an'izany ekeny zany, fa misy fotoana tena anaovanao zava-dehibe ny fiaraha-miangona. Ny kristianina tsirairay afaka malala dia tokony no tsy hoe kristianina mandehandeha tsy misy fiangonana. Raha ohatra ka mihaino toroteny ianao anaty radio na anaty onjam-peno na anaty internet na tahaka izany dia izao vatsy sy fampahirezana ho anao iny. Fa tokony hanana communauté ianao, tokony hisy fiangonana iangonanao. Fa tsy hoe misy kristianina sanatria araka ny fomba fitenin'ny tanora ankehitriny hoe électron libre hoe iny dia mandeha fotsiny fa ny fiombonana ry havako malala no mitaizanao, ny manafana ny fonao.
ataovy hoe be finoana azy ianao de ianao indray ny mamindra ny hafananao ny fonao ao anatiny antsony hoe communauté. Ary sadatsaina fa ohatra hoe maka vainafo ianao anatina fatapera ohatra maka vainafo de tena le mirehatra tsara iny alainy io vainafo io na kitay koa azy atao maka kitay eny apatana de le kitay mirehatra tsara iny de izao isolo iny kitay mirehatra tsara iny na iny vainafo mirehatra tsara iny isolo anaty fatapera na isolo anaty fatana de avy alao eo fa ho hitanao fa tsy aharitra de maty de mandavenina. Ohatr'izay koa le avako malala rehefa miala tao anatin'ny maro lay kitay de maty ho azy izy. Ohatr'izay koa ny fipino le avako malala ao anatin'ny fiombonana ao anatin'ny fiangonana ao anatin'ny fiaraha-miangona no ahafantaranao ny tenanao sy ahafantaranao ny fanomezam-pahasoavanao. Disy fijeriny amin'ny tenanao sy ny fanomezam-pahasoavanao ianao raha mandeha irery tsy ny tompo angera raha niraka ny apôstôly za mbola lefa nitsiroroa ny tompo angera raha nifidiny mpianany tsiray tsiroro fa be dibe no zany revako malala tena ilain'ny mpino ny fiaraha mivavaka. Tsy hoe tsy milaza koa za manao hoe tsy ilaina ny vavaka ny trano nitokana ilainy zany Jesosy raha nyteny hoe mandana ka amin'ny trano manginkiny fa izao revako malala tena ilainao ny fanananao toerana iangonana. Ny antony de izao ka mety miteny ka za nge sisy lako ny ano za be finoana be za afaka manana fiainam-bavaka mitokana za manana fahamboniana be ara-panahy avy navikevitra zany revako malala. Jesosy aza zanak'Andriamanitra nandeha ny vavaka nitokana tao Getsemane mbola nitondra any Jakoba sy Jaona any Petera. Nandika zany revako malala zava-dehibe zany. Jesosy aza mbola nitokana niaraka tamin'ny mpianatra ny vavaka tany Getsemane ka izy ianao no miteny za dia za rery de mahavita tsy mila fiarahany vavaka tsy ry avako malala avy na avy mpanahy zany fa ny antony de izao revako malala ilainao ny hafa fa izao koa na manana fahafenona azy ianao ara-panahy de izao izay fahafenona zany ndray mba zarainao amin'ny hafa. Tsy tonga anyray fotsiny ianao ny ampiangonany fa tonga koa anao anome. Jesosy angeka niarany vavaka tamin'ny mpianatra tany Getsemane tsy voaterena ndray tamin'ny mpianatra io greo aza natory fa tonga izy nanomeko ny teny manao hoe eny ary mahereza mivavaka aza mitsahatra. Zany hoe ny antony aminjenao reny fotoam-pavahany reny amin'ny fotoana sasany andray fa amin'ny fotoana sasany anome sy ampahery ny hafa. Zany revako malala mandroso amin'ny finoana ianao rehefa manao zava-dehibe ny fiaraha-mivavaka. Fa mihemitra kosa ianao raha tsy mirara ny za tsy mila fiangonana atao inona fiangonana tsy haina ke fiangonana ampy ny za rery de fampikina moko fivavahana anky za sy Andriamanitra rery tsy ry avako malala. Tsy zany raha olona fiangonana Jesosy tsy olona ray nataony hoe fiangonana. Fa raha ndrevako malala amin'ny epistily any Hebreo tsika manao hoe zava-dehibe koa ny fiangonana fa inona ny farany ndrevako malala ny faharetana amin'ny finoana. Faharetana zava-dehibe revako malala hoe maharitra amin'ny finoana. Ny epistily any Hebreo areo jiosy kristiana tao Hebreo de nietritra hoe Jesosy de vetivety iverina. Ny fiangonana voalohany tao Jerosalema mantsy ilay nitenenan'ny tompo manao hoe taona zany ny apôstôly vetivety tsy ahita intsony anareo de vetivety de ahita andray anareo ho avy de amboatra teo anareo de izay isy anareo kosa ny sisa rehetra. Jaona filatsaraka ny Jaona de itoetsainy no tazomin'ny fiangonana tao Jerosalema izay nanoratana atao ny epistily any Hebreo tony. Nietritra izy manao hoe Jesosy de vetivety iverina ka tsy ela be izy kanjo Jesosy hatramin'izao mbola tsy tonga. Ny antony tsy niatokava de satria tiatsika izy ka miandry ny fibebahantsika rehetra arak'izay fetra fantany fa tokony atongavana. Fa izao revako malala tsika manao hoe ilana faharetana maha-kristianina ilana faharetana. Maha-kristianina revako tsy hoe nandray ny tompo androany de mora menana zany fa be dehibe revako malala ny mety ampangatsika anao ny fizahany-toetra ny fahitana ny kristianina namanao ny fahitana ny manodidina anao mety ampangatsika anao. No zany revako malala de tena zava-dehibe amin'ny fiainana kristianina ny faharetana. Io teneniny andiny faharoa amby telopolo tsarovo ny andro fahiny izay naharetanareo ny ady mafy tamin'ny fahoriana rehefa no azavaina zany hoe rehefa nandray an'i Jesosy ianareo indraindray ara natao ho fizaha noho ny fanalatsiana sy ny fampahoriana niaritra tamin'izay ny fatotra ianareo ny faly raha norobaina ny fanananareo. Avako malala izay faharetana zay ilaina ampino fa tsy hoe
mizaka miangona fa ohatra mahasosotra mijery an'ly olona ohatrany toetrany afafadolo ny toetra miavinavina ry avako malala zay ny antony ilana anao ndray maka misy ankizy namanay mbola tam'izany mbola velona ndray mandreny am-pana anankiray antsoiny hoe pasteur Fety Michel de teo tokotany ny faculté de théologie teo tam'izany any amin'ny taona 70 ano any zany any amin'ny taona 70 ano any leo tokotany ny faculté de théologie eo dia rehefa tonga avany lay mpianatra pasteur Fety Michel moa ray aman-dreny be de nandray izy tia miresaka amin'ny mpianatra be de miresaka amin'ny mpianatra eo tokotany eo izy tokotany mpianarana eo de iny avany nisy mpianatra teo aloha efa nivoaka de nahita azy manao pasteur de nanontany alaizy ianao zao miasa de niteny le toerana lay pasteur le mpianatra zany resaka tamin'io io zany miaraka aminay eo de miteny le mpianatra fa be mpamosavy zany toerana nendrena zay zany doyen mantsy amin'ny pasteur Fety Michel zany be mpamosavy zany tena matahotra mihitsy am'le toerana voatra be mpamosavy be le toerana le nivady amanjanako ohatran'ny mitantara eo izy de tsy taito pasteur Fety Michel namaly ozy pasteur Fety Michel hoe zay mihitsy ny ilananao any zay ny antony nandrahan'ny tomponao any ho an'ireny mpamosavy reny sady ne zay nietrehitra hoe inona tokoa moa no antony ilana mpitoro ny filazantsara inona ny antony ilana mazava ao ampovoan'ny masoandro raha mazava ny andro tsisy tokony ilana labozy fa ao anatin'ny maizina ny ilana ny azavana any amin'ireny toerana zay hitantsika hoe maizina ireny ny ilana ny fiangonana tsisy hevy ny fiangonana hoe andao hitady toerana masina de any antsoiny hoe fiangonana tsisy zany ry avako malaza izay no ilana faharetana raha toka mifandona am'izany zava-tsarotra zany ianao de ao anatin'izany no atsapanao hoe ento ny tena antom-pisiko ry avako malala aoka hanampaharetana azy isika mba ho naman'izay mino ny famonjena ny fanahy mivavaka isika tompo tsy naman'izay mihimotra izahay fa naman'izay mino kosa ho amin'ny famonjena ny fanahy de izahay mino miazona ny finoana ianao Jesosy tompo sy mpamonjy anay izay mitoetra mandrakariva amin'ny fitiavana sy ny fanahy ny fahafoizana izay maharitra raha teo koa aza ao anatin'ny tsy fiovana amin'ny faharetana ny fanarahana anao tompo izay koa maharitra amin'ny fiombonana sy ny fitiavana ny fiaraha-mivavaka ampahirezay tompo mba tsy emotra fa ataovy mandroso otrany de mandroso amin'ny finoana mandroso amin'ny fahatokinanao am'izao vanim-potoana mampangatsika sy mampiemotra ny fivavahana kristianina zao tompo de atao vitanay eo aloha ianao mitarika anay fa fiainana ianao atao vitanay ny tanam-pitiavanao miazona anay ho amin'ny hafanampohatrany de ta io ny fiainana tsiray avy Jesosy mba ho fandrosoana ara-panahy fa tsy sanatry fangatsiahana ta io ny fiainana tsiray avy Jesosy ho fitombona ara-panahy ta io ny fiainana tsiray avy Jesosy ho fitiavana am'izay rehetra ijoroanay vavolombelona sotra tompo amen